Natao moa zany ty atrikasa iresampatra momba ny drakaka ty zany mba hijerena miaraka wa amin'ireo mpiara-mombonantoka ny mpisetra rehetrarehetra mikasika ny club ny mba ampivoarana an'ity filiera club ty zany ny mba hitrandrahana azy maharitra ary mba hijerena miaraka ny paikady izay tena mahomby sy ahitany rehetrarehetra tombotsoa ny mahakasika ny club. Tsara mariny moa zany fa ny ministera ny arena transinjono izay tarina Andriamatoa Augustin Ndiamananoro dia mikasika hatrany ny fiarovana ny arena trano zay indrindrandrindra fa ny toerana zay amitodizany ipetrahan'ireo arena reo mahakasika ny drakaka moa zany dia ny mangrove mazava ho azy zay toerana zay tsy maintsy arovana zay ary anisan'izany nagnatanterahana ny fambolena onko zay natao tany ambiky tamin'ny nanomboan'ity atrikasa ty zany dia manamarika fa ny fiarovana zay toerana zay ipetrahan'ireo drakaka reo zany dia vita moa zany ty atrikasa ty iresampatra ty zany dia mbola hoisiny atrikasa nasionaly zay ho atao any Antananarivo amin'iny voalohandohan'ny taona ho avy iny zany zay amaritana farany ny paikady zay ametrahana ny paikady hitrandrahana maharitra n'ity fiera club.